sitrako ve ny ahitany olon-dratsy ho faty izaho tompo andriananahary dia manao teny hevitra fa ny ovan'ny fitondran-tena mba ahavelomany no sitrako. Ezekela 7:7 noho ny zava-nisy ny ainan'ny taranak'Israely tany amin'ny fahababoana tamin'ny Babilona dia samy nanontany tena sy ny fanontany rehetra toy ny hoe aiza Andriamanitra raha fitiavana izy nahoana no avelany hiatra izao zava-sarotra izao, nahoana ny hafa izay manao ratso no toa jereny fotsiny. Ireo ray aman-dreny tany aloha ve ny nanao ny nataony dia ny taranaka tioriana no mizaka ny vokany sy ny sisa. Fantatr'Andriamanitra ny ao am-pon'ny tsirairay ka hoy izy tamin'ny Ezekela mpaminany, ahoana moa no amerimberenanareo izao ohabolana izao ao amin'ny tanin'ny Israely hoe ny ray aman-dreny no mihinana ny voaloboka marikivy ka ny zanany ve no adilo nify. Samy ahy avokoa ny ain'ny tsirairay avy, na ny an'ny ray aman-dreny na ny an'ny zanany, koa izay olona manota ihany no faty. Eny, mahazo-po sady be famindrapo tokoa Andriamanitra satria fitiavana izy. Andriamanitra saro-piaro sy marina ihany koa nefa izy satria masina. Noho izany indrindra dia izao nambarany tamin'ny vahoaka Israely fahizay ary lazainy amintsika tsirairay ankehitriny ihany koa. Samy ho tsaraiko araka ny lalanareo avy ianareo. Mitodika mibeba ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fahatafitohina mahameloka anareo tsony izany. Esoro afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao anareo. Tompo, marina ny fitondranao satria raha tsy fitondran-tena izahay ka mamindrafo aminay. Amen.